mpanomponareo irain'Andriamanitra iteny amin'ny fiangonany amin'izao alahady fahatelo amin'ny volana janoary anangana SPFCTM no hevitra hoe maneho ny tenany amin'ny asany raha tsy minoana ianareo no niteniko i Jesosy minoana dia noho ny asakiana azy ampitovin'Andriamanitra anareo avana amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'izao anambaran'Andriamanitra ny sitrapony izao ndray amin'ny toroteny mba ho fisorodalana raha itsika amin'ny antontsika azy hatrany. Amen. Ny filazantsara araka ny jaona izay novakitsika teo ka ary amin'ny andininy fahaenina amby roapolo sy ny fafito amby roapolo nonde hiaingatsika amin'izany fiara-mianatra izany. Indreo ny olona tonga nitady azy na nytany hoe radio ka ovina anao tonga teto teo valiny Jesosy ary marina tsara izany vatena ataon'i Jesosy tamin'izany hoe mitady ahy ianareo tsy no nahitanareo famantarana fa ilay irak'Andriamanitra ty manafika anareo ty fa mitady ahy ianareo satria nomeko mofo mihaninareo ka voky io va tsy sakazena nambarany apôstôly Paoly azy hoe mikidiny no Andriamanitra rehefa voky izy dia milamina izany. Dia hoe Jesosy aza miasa hahazokanina ny moralety tsy voatery ny dokotera ihany mahatakatra an'izany fanambarana ataon'i Jesosy zany na inona antitolohaninao na ho tsinona ny hanina no vidinao ny haninao leviny raha tsy marary vavony ianao fa miasa hahazoanareo hanina iteraka fiainana manak'izay ho anareo. Ary io na tonga ny olona ny nanontany azy inona ary ny asan'Andriamanitra mba hanaovana izany nareo zany sao saina maro hoe ina zany asan'Andriamanitra mba ataonany asan'Andriamanitra ataonareo zany samy mitanisa zao sasany sao dia mitanisa ny ataontsika isan'andro fa hitsin'i Jesosy hoe zao no asan'Andriamanitra dia ny inoanareo ilay zanak'Andriamanitra ny ray no anareo ity ny zanako malalako sisitraka izy no inoy hoe tonga verina mianatra zany fanambarana ataon'i Jesosy zany sika faty amin'ny akapobetenatsika matonga voaka ny varavarany io dia miasa anino teny Jesosy ty marina mamody mba eny be fotsiny rehetra milazan'izany mivoaka ny trano irotoroto andeha hoe zany sady hanina tsy voaka ny trano koa anao dia eritreritra hoe ina no ataoko mba hioko an'Andriamanitra anehoako ny finoko an'Andriamanitra fa mivoaka ny trano anao miazakazaka io dia ndeha hitady hanina ho levy ary misy mikasikasika zay mba hiazakazanao any iny misy mba manenongelina kely zay mba tokony tombotsonao any taonao mahita faisany iny fa raha ho faty tao tena olona efa tena mitaiza tena hanompo mikibony aby zao olo zao mikibony no Andriamanitra
raha nampianatra Jesosy ndray ihany any amin'ny Matitoko fahenina dia lazany Jesosy izay ataontsika mitohy amin'izany lazantsika zany fomba hafa fotsiny lazany toko azy zao tontolo zao amitsafaka zany rehetra zany ary mimatymaty am'izany zao tontolo zao mitsy mino aoko fantanareo fa omeny rainareo ho anareo izany na dia tsy mbola mangataka azy anareo itsy ny teny hoe omeny rainareo izy omeny rainareo anareo zany na dia tsy miasa azy anareo tsy zany lazay ny fa na dia mbola tsy nangataka azy ary anareo misy elanelanao miasa samy miasa na ny zanak'Andriamanitra zany na tsy zanak'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra na miasa matoky raha matoky ny fitahian'Andriamanitra azy ny fiarovana azy ny fanampianan'Andriamanitra io fikerezana iny zany mahatonga ny zanak'Andriamanitra tsy mahihitra amin'ny namany satria fantany fa avy taika eo ananany io avy tamin'Andriamanitra fa tsy hoe izy no mifofotra izy no fo maraina ka alipandry aiza misy zany Salamo fafito amby roapolo amby zato fa raha Jehova no manao trano miasa foana ny manao azy raha Jehova no miambina tanàna dia miaritory foana ny mpiambina fa zava-pona ho anareo ny fomaraina sy alipany ka homana ny hany azonareo fahasahirana azonareo amin'ny fahasahirana zany nefa dia hoanomeny ihany no any malalana na dia matory mino an'Andriamanitra izy so dia eo dia hoe manao 50,000 bandrinao miasa ianao fa matoky ny fitahian'Andriamanitra ny fanambinan'Andriamanitra ny fitantanany iny miasanao miasa ny tananao zao tontolo zao misasatra tsy misy toko hoe ahazo satria fa afafy aloha zay afafy any andrasany zay aniry engany isy voany fa tsy manantenana izy an'Andriamanitra izy mitahina zany asan'izany izy fa ianao manana an'Andriamanitra mitahy asanao ka azay zany no imatymatesanao ino amononao ny hafa ho an'izay patron dia itenena ny fiten'Andriamanitra mamaky ny dedononinao hoe aoka tsy ho tonga ty ampotitsofony Jehova hitaraina ty amiko io hikarama ny piasa izay mikaramainao satria nao zany tsy mahatangatra hoe fanomezan'Andriamanitra io mba higalabonanao io heverinao fa anao io dia ataonao didy antsy tsisy ohatr'izany mihitsy ny fizarana araka izay tena kely indrindra zakany ny antsy homenao ny mpanapiny piasanao fa tsy nitondra naneriary azy ianao fanavitany figombelonao sa nisy mitondra ny olo teraka ranony dia mivoaka izy avy any mipetraka amin'ny fotran'io misy 1 milliard dia vo teraka io dia tonga dia mpanan-kareny 1 milliard ary areto sika tsy hitondra narembilanja azy so mieritseritsany olo hoe fonoso vola ny olona rehefa mandeha maninona moa fonosona vola anao akamana amin'ny colforte ny vola mba tsy mivovotra avetrany dia atao lambapaty aminosana anao fa aloha iny tsy matola anao any an-danitra iny zany tokony iasan'ny saina atoky an'Andriamanitra dia hifanasony olona rehefa avy eo satria fantatra fa avy amin'Andriamanitra zao iainanao rehetra izao aza miasa ahazoana ny hanina mora reo fa nitady ahy nareo ny tompo tsy nitady ahy satria nahita famantarana hoe io le hirak'Andriamanitra ary nitady ahy nareo satria nahazo nofo no hoaninareo ka voky aitery fotsiny azo le misy manao zany dia ampigonana ty ity anatokavaka ty pastera
misy orinasa zay sokafako atsy dia tena mba ohatrany mba mikitikity antsy koa mba hotahina io orinasa koa dia manakarena rehefa avy eo. Ka tsao alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy mba mahalenany fa anafy ho anareo zany rehetra zany. Mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy mikatsaka ny fanjakanao. Mikatsaka zay mahafahan'Andriamanitra mamonjy ty olona fa tsy manao zay afaty ny hafa. Ny azo tanisaina teo hoe raha faty aho matesa ny havany, raha faty ny havako dia mety matesa ny havany ny hafa. Ka tsy raha faty ny havany ny hafa zay namanao mety matesa ny ombony. Ho faty ny ombonay ho matesa ny ombony ny hafa. Ny anao zany enenina foana. Ao arahana zany système manao zany. Ndao zay matsiaro tiana tena ny rehetra. Lao izy ve no karana any an-dala sy kijanona tia amony tena any an-dala any tavaky ny hevitsika rehetra. Izy ve miakatra any. Zay mety dia mba anao rery ny lanitra. Tsisy miady plasy koa tsy tonga any galabo nanao rery. Mety zany. Iaho mety tsy mamaly eny eo. Nefa tena zoina dia zany lazainy Jesosy zany mihitsy ny marina hoe mikatsaka zay haninao levina androany fotsiny ianao fa tsy zay ho any an-danitra mba hakatsahinao fatrazy. Reo ny firana teo sopatiny eny mba omeo ny firana efa sokafy any FFPM 332 tsy ampitoerana intsony izy io dia tsy afaka natao tao anatin'ny mpandarakely 332 ny faharoa. Sata tadiavina kosa zany hoe mbola tadiavina akaiky ny matsiro zany tsisy matsiro zany ny firana 332 izaho va Jesosy mba isany ianao nisolika fitaizako mo misy valy zao evero ny fanaky ka aza mety afa-po ambara-pahafantatrao fa anao ny miliary. Ambara fahafantatrao fa Jesosy manao io le conviction chrétienne hoe manana ny tompo ato anatiko ao. Ka tsao zany mitadiava ny tompo mba ahafana ozy ny fananao fa aza mitady ny tompo mba amonjeny ny poketranao. Ratao miteny hafa ka tsao zay mba nananao expérience spirituelle na fanaranao ny tompo. Any amin'ny asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo any miteny ny soratra masina hoe hitady any tompo ianao raha tainy hahita azy. Dia malagasy zany nandikany azy fa ny andikanany eo amin'ny fiainana kristiana ny fananana tompo dia hoe mitady any tompo ianao pour expérimenter ahafananao mahita fahatakarana io tompo io miara-miasa aminao miara-miaina aminao mitondra ny fiainanao. Asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo ao jerena fa hany anareo mijery aho mamaky an'izany mieritreritra misalasala ny tikoloziana zany ny hanahana zany.
Vakiratra ny limny fa telo amby roapolo. Asa fito amby folo 22 7. Ary Paoly nitsangana teo ambony Areopabo ka nanao hoe ny lehilahy ateny ihany hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka amin'Andriamanitra reo ianareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita tara anankiray misy izao soratra zao hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatra reo dia izany no toriko aminareo. Ny Andriamanitra izay nanao n'izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra, izy no tompony lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tebolo natao tanana, satria mba totoy ny tanan'olona toa mila zavatra. Izy ihany no manome izao rehetra izao, aina sy fofonaina ary ny zavatra rehetra. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeny ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoanandro sy ny faritany faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy raha tany hahita ka ahatsapa ka ahita azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy. Mba hitady an'Andriamanitra ianao raha tany hahatsapa ka ahita azy. Io le expérience lazay, hahatsapa tamin'ny fahitanao tao ary marikiko fa tsy mba lavitra antsika Andriamanitra, tsy mba sarotra ny miona amin'Andriamanitra raha izany tokoa ny katsahinao. Maneho ny tenany amin'ny alalan'ny asa ny tompo, ary dia raisaka amin'ny alalan'ireny asa ataon'Andriamanitra isan'andro ny fiainanao reny hoe zao ndray Andriamanitra vavaka, zao ndray fanao ny Andriamanitra ivavava, zao tokoka ity Andriamanitra ity, arakaraka ny hitanao izay asa ataony amin'ny fiainanao. Zany ny expérience tonga dia aminao. Efa manandrana ianao zany araka lazan'ny asan'ny apôstôly azy teo hoe raha tany anandrana ka atsapa sy ahita azy ianao. Dia mitaizatena zany kristianina, mambola tena ny kristianina tsy ampijaly fo, ampijaly saina, dia anao an'ity fanao n'ity olona ity ndray ihany, fanao ny fiainana tamin'ny fiainany hoe alohan'ny voan'ny trano tandrano mbola tsy nisy banky, alohan'ny voan'ny trano dia makao lefitrano kely zay dia voarany tao ny volany isainy eo vo marainay io alohan'ny ngeny ao an-trano dia isainy eo ho izy petraka asa izy mandeha asa mitondra vola izy avy any, ny asa sanan'iny dirinao anatin'ilay fa izy alohan'ny tonona izy makao mihefitrano kely iny tsy miverina manino izy isainy vo izy ay vola zaray vo mahazo tondo atoro fo maraina ndray efa vo isa aly io fo maraina ndray ao matondra izy manino izy mandeha izy zany le vola ndray dia zany antoko-piainana manisy le vola. Mety tsy manao zany ianao fa ho fanoavany zany atao zany, hainao isaky miotana dia ho tsy mory anao raha akaiky banky ngamba ny lalana satria mandalo dia manino ianao zilova koa dia mangataka lehibe mpamiriry aivana alohan'ny dimy mandalo ndray mpamiriry ve efa tsy mandotsaka na lehiany ndeo eky ane raha pisy maray mandalo io satria akaiky lalana akaiky ny banky ny lalanao teny amisia mamiriry hoy izy mpiasa ny banky dia faranao maturiato anao raha misia dia atao hitanao maso io le vola
dia alohan'ny indiananao dia isanao io, dia alohan'ny dia hodinao io dia isanao io, isanandro sany olona manompo harena. Zany olona ambevozony fitiavakarena. Zany olona manompo mikino. Hanika ratsy izay iverany amin'izao lanitra eny ny tompo tsy mihatony ihany ny mavesatra, anikibony koa tsy zakany. Fa iny no tompoiny teo namonono ny hafa, tsy nirara inona iza na iza maniazy ihany. Misy vanim-potoana nafanay niara-nianatra soratra masina tamin'ireo mpikirakira voly fiasana banky zany, tsy lehiben'ireo nampiafy hoe maniara-bavaksika dia retsy. Tao anatin'ny fampianarana no mitondra taratasy anankiray izay izy io karazanareo lehibe izy io. Miteniteneniky tamin'ny tsy fahaizako azy teo ilay taratasy. Misy andeha 1%, 2% nianina, 0% carré am'izao le vola. Dia hoe mantsy an'le lehibe le miantso hoe ono asy volan'izy amoa tehirizinareo azy. Kerikeriky izy ilaza ho izy hoe volanay rahanazy io. Volan'olona déposant fa attention, izy no mamelitra an'io, izy no mamaritra an'io. Dia ampiasainy am'izay ho aitereny ho anazy, ho an'ny orinasany, ho an'ny kibo. Raha be indrindra am'izay pourcentage mba omenany tompom-bola le déposant zany, dia ianao milaza azy any amin'ny banky any. Fa mindrama vola ty, volanao ihany indramanao io, vola ny vahoaka namanao ihany indramanao io, mba ho tehiriziny ao ma mindrama ianao. Fa fiisan-jato ihany no tsy maintsy ataonao romi vo mahazo mamerina vola. Dia io atao io zany ao mantsy sefinay tamin'izany tao ampiarahany vava. Io mihitsy le iainanao andavanandro ao, zany hoe tsy lazaina fotsiny izy. Samy manao zay tsetsakana ny namany au maximum possible. Fa manivana arak'izay fitraty, manakely arak'izay tratra ny vaniny le sorty makany amin'le olona mba hiverina fa mpiara-monina aminao. Dia mifampitsetsika ohatry ny kamsoetsika miraikitra ho ianao mitsetsitra ny namanao mandra-patsisy raha amin'ny namanao io tsofo ny rivotra fotsiny izy sisa dia midaboka ely. Dia ianao mitombo andro manalina isaky ny miditra milanja kilao ianao zay, isaky ny atory milanja kilao reny azonao zay, isaky ny voaka milanja kilao mihitsy ianao ty, tonga ianao avy any milanja mitombo telokilao atao ty semaine ty. Miantsy ny anankiray isaky ny miditra milanja nina ray kilao. Tsy miditsy izy avy any avy miasa tany aminao tany tsy mivoatry ninona milanja niena roa kilao. Tsy tonga ny farany volana avy nandray karama efa tena tsempoka fa reraka mihitsy milanja niena 5 kilao. Dia tapotra ny taona lesany tao aminao lasa dolo 12 kilao any taolana sisa noentiny mondy noho ny nataonao. Zany ny piatsanao ny tombontsoa ny tany io. Hanika tsy mahita an'Andriamanitra ianao, tsy mahita an'Andriamanitra ianao, ny tenanao ihany hitanao, tombontsoanao ihany fantatrao dia tsisy expérience kristianina hitanao zany. Tonga ty am-piangonana, maka ty am-piangonana, maka ty foana am-piangonana ianao,
tsisy expérience chrétienne fantatrao zany koa hoe raha vao vera eniko ao ina ny akon'izany tao fiainako ina ny akon'izany tany miasako tany raha mivera n'Andriamanitra ao ina ny vokatry zany teo amin'ny fiainako ina ny akon'izany tamin'ny namako sy ny alanderan'Andriamanitra tany tsisy an'izany expérience zany anaranao satria tsy mikatsaka an'izany mihitsy ianao tonga tianao mipetrapeo anao ohatry miteny ny pastery to malako pastery vavahody am'izay zay tsisy zavatra andrasanao eo n'Andriamanitra tsisy zany fikatsanao eo amin'Andriamanitra mity ianao x virgule 00 mivoaka ianao atahorako x moyenne voka ny tran'Andriamanitra tsisy niraisinao akoho ka tsara aloha ny fanjakan'Andriamanitra tadiavo Andriamanitsika fa azavoan'ny teny tompo ianao mitadiavo ianareo no mihanina moanareo ka voky ianareo agatsara zay mba hafanareo mahita ny fiainana mandrakizay mitovo ny amin'ny finonao an'i Jesosy inona mba haraisiko avy amin'izany ataoko ato zany amin'ny finokan'i Jesosy inona mba ampitomboko zay fahalalako an'Andriamanitra dia arakaraka ny fahatokavanao ty am-piangonana mitombo finoana ianao arakaraka ny atokavanao ty am-piangonana mitombo fahalalàn'Andriamanitra ianao arakaraka ny atokavanao ty am-piangonana vao maintsy anao mifikitra amin'Andriamanitra arakaraka ny atokavanao ty am-piangonana lasa sara mitony ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny afo ianao arakaraka ny atokavanao ty am-piangonana no afanao maneo eto amin'izao tontolo zao faverinao aminao Jesosy Kristy zany no expérience tokony tsapa sy ainanao isanandro tombo amin'izany ianao fa zany ny fiainana mandrakizay fatsary ny tompo mba ho azonao ny tompo mba hanananao inona no asa ataonay inona no ataonay mba hiaranaovana ny asan'Andriamanitra dia ninonareo zay zanak'Andriamanitra zay miray hoy Jesosy ingany tompo aneo aminareo amin'ny alalan'ny asany isanandro amin'ny fiainanareo hitombonareo amin'ny fahalalànareo an'Andriamanitra hitombonareo amin'ny finoanareo an'Andriamanitra hitombonareo amin'ny fanotonareo an'Andriamanitra fa tsy hikatsanareo zay tombotsokely amin'izao tany mandany olosy milevin'izao fotsiny no sanatria andaninao ny andronao man'Andriamanitra ny voninahitra amen